vita Antananarivo ilay izy ataoko teny kapitala mba ahafahany ny olona rehetra mahay sy mahafantatra an'ity zavatra teneniko ity. Hitanareo angamba misy publication maro izay depuis nataon'ny Favasany Manana sy ny harcelé sy ny zavatra rehetrarehetra nandalo izay. Niezaky ny nangina satria za tsy dia olona anatin'ny Facebook loatra hoe andeha tatatata fiainana anaty Facebook, na andeha hoe hanaratsy olona anaty resaka Facebook, na andeha hoe hiteniteny olona anaty Facebook na karazany. Ya. Fa nangina foana za. De toute façon moa ny tenako tanatin'ny tsy fahasalamana dia zao vao tafavoaka tanaty tao amin'ny hôpitaly avy an-trano ato. Ya. Ngamba tsy ho fahampifantariko anareo intsony ny zavatra miseho, ny zavatra mandalo. Voalohany indrindra nisy en direct izay nataony Nadia. Nanao en direct Nadia momba ny resaka harcelen'olona izy, hoe resaka momba ny flashby. Voalohany tsy zava-patako ny resaka momba an'zareo sy flashby ary tsy idirako. Fa nagagana tamin'ilay izy nefa nampidiry ny tao anatin'ilay resaka vidéo nataony, vidéo en direct nataony ny resaka hoe zay misaraka tsy haiko maninona avy amin'io resaka hoe flashby io nisarahako anazy avy amin'io tsy haiko hoe inona izy mihevitra fa hoe anatin'ny resaka momba n'le situation misy anazy amin'izao fotoana izao no antony nisarahako anazy. Tsia tompoko, tsy avy amin'ny resaka amin'ny situation amin'izao mihitsy nisarahako anazy, fa zavatra hafa mihitsy. Ary vie privénay zany fa tsy andeha ho tantaraiko aminareo eto inona ny antony nisarahako aminazy. Navy ny kitiaviko izy ary navy tiako, tsy andehana aratsiako mihitsy na ny kely ary. Azonareo zany? Tsy fombako zany, matoa hoe misaraka dia hifanaratsy, non. Fa zavadrehetra nefa misy farany. Zavadrehetra misy farany. Tsy voatery ianao hoe andefitra foana amin'ny zavatra efa hitanao hoe efa plafond le izy. D'autres tsisy resaka momba ny situation noho ny avy amin'ny situation flashby ny alako anazy. Tompoko, tsisy idirany resaka momba ny flashby mihitsy. Fa resaka entranay roa le izy dia zavadrehetra misy farany dia nakasisiny tanatin'le izy. Ohatr'izay le izy. Ny ao moa misy miteny hoe be da be message tonga aty aminahy. Be da be message tonga aty aminahy hoe ianao fa niteraka amin'ny Nadia, zanakanao kely nefa manino ianao manao ohatran'ny hoe Nadia hoe izao izy ilanao. Pardon. Ya, hoe zanakanao kely manino izao vao ilanao, tsy haiko manino, patati patata. Voalohany indrindra angamba ny za niaraka tamin'ny Nadia fantako izy fa nanan-janaka telo. Ary afaka mivoaka eto izy, afaka miteny tsara eto izy fa tsisy navako ireo zanan'ireo. Na Sandros zany, na Bradley zany, na I Love zany. Niraisiko ohatran'ny zanako daholo ireo zaza ireo. Tsisy navako na ny kely ary. Ka tena hoe niraisiko. Comme quoi ohatran'ny zanaka naterako mihitsy. Tsisy fanavakavahana. Ary ny kamaroanareo ngamba mahafantatra tsara fa hoe za papany lovy. Tsara ny teny mihitsy za hoe ahoana sy ahoana satria normal raha zanako ry zareo raha tsy hon'olona hoe papany Love na papany Bradley na papany Sandy za satria manino za miaraka amin'ny renindry zareo. Za miaraka amin'ny mamany. Ary matoa zaza ireo miantso anahy hoe papa mba tsapan'ireo zaza ireo ihany koa fitiavana omeko an'izareo. Tsapan'ireo zaza ireo ny fomba fitondrako an'izareo. Fa tsy possible mihitsy hoe andeha antso anahy papa izy na hoe andeha hanantona anahy maninona anahy nefa
fitondrako an'zareo ratsy na ohatra zany. Ya. Tena tsy ato tena niezaka ihany nangina satria sarotra manko ty resaka Facebook ty tena sarotra. Na za hitanareo zao olona tsy salama avy mivoaka bloc za natao opération de tena nangina za. Ataoko teny merina ho ale izy ataoko tena vetako voatany eto mba hafany ny olona rehetra mahay anazy satria resaka Facebook ty tena manahirana izy ty, tena manahirana. Ary nahitanareo za Facebook tsary mbola nanaratsiratsy olona na ino fa sariko mipublieko sy ny asako. Zay ihany zavatra publieko contraire za mbola mandeha hoe mananananatra anatina vidéo sy ny tariny. Donc mbola tsisy olona mihitsy ny kanaratsiko tanatin'ny resaka Facebook. De zany izy io, de tena eto tena ambarako anareo tompoko tsisy idiran'ny resaka momba ny flash bia ny fisarahanay na hoe ny saraka zay. Ary tadidio tsara na dia zany resaka taminao, ny resaka lamina, ary tsika senao tsara ny resaka tsara. Ary na fitondrako resaka taminazy ara tsy niteny zao hoe ndao tsika hisaraka, fa ozy izy hoe ndao aloha samy manana, samy maka espace kely aloha tsika senao. Samy amin'ny côté-na samy maka saina kely satria zavatra efa forcena tsy tsara. Fa de gaga za lasa hoe anatin'ny situation izy anatin'ny resaka flash bia zao de nielanao izy, ianao tena lehilahy tsy manjary, ianao tena ohatran'izao, ianao tsy manjary ahoana. Inona le hoe tsy mampanjary anazy za. Tsisy idiran'ny situation any amin'izao mihitsy tompoko ny resaka momba anay koa. Raha mandinika anareo na misy an'izay fisarahana zay aka mba jereo ny couverture ka raha novaiko direct. Satria za mametraka an'le imaginy. Tadidio fa izy ny artiste ary betsaka ny olona manaraka anazy. Tena teneniko anareo zany. Izy artiste, izy manana ny place, manana ny maha-izy anazy. Sarotra amiko zany. Na hoe miaraka zay na tsy miaraka zay, ahoana moa nandeha hanaratsiko anazy na hoe andeha hoe haniniko aminazy. Sarotra be aminahy mihitsy andeha hanaratsy anazy. Tsisy fanaratsiana aminazy raha mahita arinareo. Ary ny antony mbola tsy hanovako ny couverture koa noho ny imaginy hoe izy tsy olona fahatany olona iny. Fa de magaga de hoe avy amin'ny maninona izy efa amin'ny situation an'izao de hoe avy amin'ny resaka izy insulté ny vahoaka fa hoe namohika ny flash bia sy ny tariny de hoe avy amin'iny profiteko ny elana anazy. Non, zavatra hafa mihitsy tompoko ny antony fisarahanay ary na resaka anay roa ara afaka enono zany, afaka mino zay te eno an'izay zavatra zay. Fa raha ny fanaratsiana n'olona zany mba io ny compte koa afaka misava anareo ao hoe misy fanaratsiana ataoko amin'olona ve? Tsisy. Toujours za publier sary za, ny sariko ny publieko de na ny asako. Satria commence zay ny araka de mba nisy betsabetsaka ny followers koa de ozy izy hoe publieko ato zany ty fiasako ty de mba ahafahany mba hoe azahoako client sotry zany. Zay ny antony anaovako an'ireny. Fa tsisy resaka mihitsy koa hoe na geste na zavatra ohatry zany, non. Facebook ty manahirana, Facebook ty manahirana, tena manahirana. Ka zay le izy ho apetrako eto tsy afaka hiresaka ela satria tsy de salama loatra ny tenako. Tsy afaka hipetraka ela natao opération de tsy afaka mipetraka ela amin'ny seza. De sao de gaga koa nareo hoe za miteny mafy sy ny tariny fa zay ngamba no global an'le izy, ny résumé kely an'le izy, tsisy idiran'ny resaka ny situation any amin'izao hoe resaka momba ny flash bia sy hoe insulté n'olona marary anazy amin'izao ny antony fisarahanay. Tsisy idirany tompoko na kely fa de gaga za mandeha amin'ny
mandeha izy mandeha ataony anatin'ny direct ao ny tononony ao zay ny saraka zay tononony ao anatiny ao direct any ao zany raha olona tsara izy tokony tsy manao za teny hoe raha olona ratsy afaka hoe hitatatatany vahoana moa vie privé tataraina anatin'ny Facebook ato ny olona faly hijery anao foana ny olona tadidio fa ianao na anao tsara na anao ny ratsy ny olona tompoko tsy maintsy anaratsy anao foana tadidinareo zay na hitan'olona zao ianao fa manao ny tsara hitan'olona zao fa hoe ty telefona ty alaiko eto dia apetraka eto tsy maintsy aratsian'olona foana ianao ary matetika ny zavatra tsara tompoko ny tena aratsian'olona tena mampagaga anahy matetika ny zavatra tsara ny tena aratsian'olona fa mbola tsy nahita ihany mbola tsy tena hitako hoe zavatra ratsy hoe iny fa efa hoe hita fa ratsy ty ka ratsy fa raha aminareo na mandinika zao vao nanao an'izany en direct tato zany satria lasa nanatra amin'ny vie privé tatarainato ninona tatarainato ka zay ny antony nanovako an'ity mba hitenenako anareo tsisy idirana resaka situation mandalo amin'ny resaka flash bin resaka eto contraire ary za mbola manotena anazy courage ohatr'izao zavatra hafa mihitsy tompoko ny antony fisarahanay fa tsy andeha ho teneniko ato amin'ny réseaux sociaux hoe zao ny nataonay zao ny antony nampisaraka anay tsy ho alaolako anaty réseaux sociaux mihitsy zany satria mba nanana mode de vie anay zay mba nanana fiaina tokantranonay zay ohatrinao ihany koa zay hoe rehefa tsy mety dia aleo samy miala moramora fotsiny fa tsy andeha anao vava ratsy hiady be anaty Facebook zay vao hoe misaraka non tsy zany tsy any le izy ohatr'izay le izy araka ny tenin'ny olo io zao miteny ana hoe mbola veriny ihany hoe ianao izy zanakanao kely nareo vao niteraka kely dia sahanao ny alanazy sy ny ohatr'izany ny alanazy tsy haiko manino voalohany aza ampidirinareo ato ny zaza tsy manatsiny azafady tena aza ampidirinareo amin'ity resaka ty aza ampidirinareo amin'ity satria zay ho mbola veriko foana natoa niaraka tamina dia donc zanany dia zanako ary tsisy navako na nkeny na ilove zany na ibrady zany na sandros niraisiko zanako daholo na fitiavana nomeko anareo ary matonga zaza reo niantso anarana hoe papa dia mba tsapa le zaza ihany koa ny fitiavana omeko an'zareo sy ny fikarakarako an'zareo voilà tsy zay le izy fa tsy ato anareo ny teny ifiza amin'ny papanlovy non tsy vie privé any zany fiainany zareo zany hitanareo foana izy rehefa tokony jour ahitanareo anazy tokony jour amokany anazy na tsy fatako fa tsy anytsika zao fa anatin'le resaka hoe iblakina dia efa anatin'ny situation tenen'olona fa hoe mamoroka tsy haiko manino efa mitomany be ino avy eo ianao miteny anazy ndao hisaraka ino nefa tsy any le izy tsy any le resaka ke zay antony nanovako an'ity zavatra hafa mihitsy tompony anay zavatra hafa fa tsisy idirany resaka mombany flash bin na inona na tsy haiko sy histoiran'zareo tany tsy fatako tsisy nahafantarako histoiran'zareo tany dia zay le izy tsisy tena tsisy fa zay donc raha azoko ambara tena zay raha azoko ambara fa tsy lasa nitatra lavitra be le zavatra surtout iza moa tsy ho atsika tsy hay resaka hoe vava samy manaytsika jiaby zany fanao ko fa tsy manana le temps andeha hoe to arina tsy taitra am'izany araha ko fa tsy nataonao no tokony tsy mitaitra anatin'le izy dia zay le izy fa
merci aminareo nanaraka, merci anareo ny commenty, merci anareo ihany koa zay courage, merci anareo nanaratsy na ino fa ny marina tsy mba maty izy atsika zay ny tenako tsy tokony anao n'ity vidéo ty satria fa maro loatra message tonga aminaka, maro loatra appel tonga aminaka hoe fa lasa nisy idika koa accusé sy ny tariny fa tsy afaka miresaka maro zahay, tsy afaka miresaka ela fa mbola tsy salama ny tenako dia misaotra betsaka atsika jiaby.